Zay ny makasika ny pejy tranga mpiaramonina fandeha hidirantsika amin'izay ny pejy politika manomboka eto. Raha voalaza ny sori-dalana no siniavin'ny mpanao politika dia tokony azo onitra ireo gadra politika tamin'ny taona 2009 nefa tsy mbola azon'ireo izany zony izany ka manao antsoavo mahakasika izay indrindra izy ireo. Manamafy ny fitakina ny fandoavana ny onitra ho azy ireo ny gadra politika tamin'ny raharaha 2009 fanefana onitra izay voasoratra ao amin'ny sori-dalana no siniavin'ny mpanao politika ny septambra 2010 ary lasa lalàna taty aoriana. 300 mahery ny gadra politika noho ny raharaha 2009 ary mifanome fotoana ivory izy ireo raha ampito sabotsy 1 janoary 2010. Ainda amin'ity fivory zany fihetsona ny gadra politika rehetrarehetra mihitsy satria moa zany efa vita moa zany amin'ny namanay sasany dia namanay sasany zany efa hoe izy mbola tana dia amin'izao izy efa afaka daholo dia amin'izao fotoan'izao zany atsona daholo ny rehetrarehetra zany mba hijery ilay indemnisation dia amin'ny article 26-27 sotra moa zany dia ao amin'ny efa lasa lalàna vela eto an-tasy ny fanjakana ka zany rehetrarehetra zany no tadiavinay mihitsy zany hoe tsy avidy ny honneuranay na ny voanay fa zany hoe tsy maintsy takinay ilay satria soanay. Anisan'ny voalaza ao anatin'ny sori-dalana ny fametrahana ny tahirim-bola nasionaly ho an'ny fiombonana na ny Fonds national de solidarité izay natao hikarakarana ny fandoavana ny onitra ho an'ny arambony sy ny gadra politika tao anatin'ny raharaha 2010 saingy hatreto dia mbola tsy tafapetraka izay tahirim-bola izay, mbola tsy nisy ihany koa ny fandoavana ny onitra na dia efa nisy aza ny fandraisana ny fangatahana teo anivon'ny filakevitry ny fampihavanana malagasy.